fitany fo manana voalohany andiny faina ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny fahafito ambin'ny folo toy zao fa ny tena mianarana fa tsy menatra ny filazantsara fa herin'andriamanitra famonjena izay rehetra mino zany amin'jiotra aloha dia vaonjeny koa fa mizano manehoana fahamarinana avy amin'andriamanitra avy amin'ny finoana sy eo amin'ny finoana araka ny voasoratra hoe marina ny finoana no velona masinoana ny masinana ny fahamarinana ny tena ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Voalohany indrindra ry havana dia miarabantsika rehetra tokoa tratra n'ity fetin'ny filazantsara ity, isan'ny fety ao anatin'ny fiangonana loterana malagasy, ary miaraka amin'izany ny fetin'ireo feomasiona 31 oktobra omaly ka dia mifampiarahaba isika fa tratra izany fety roa sosona izany. Izay ny hoe lafa ny ten'Andriamanitra anjara asika eto dia tsy hafa fa ny tenin'Andriamanitra nanorenan'ny Martin Luther ny reformasiona na ahoana ny fomba nahitany Martin Luther zany atao hoe filazantsara izany. Epistilin'ny Paoly nisoratany ny fiangonana any Roma moa ity epistily ity, izay ilazany Paoly ny famaritany zany atao hoe filazantsara izany. Inona ny filazantsara amin'ny Paoly ary iza zany filazantsara zany amin'ny Paoly, ahoana no ananana zany filazantsara zany araka ny Paoly. Zavatra telo lehibe reo no hijerentsika ary ny vokatra zany filazantsara zany ny fiainana no amarana asika azy ho an'ny meny. Inona ny filazantsara? Raha ny famaritana tsotra dia hoe vaovao mahafaly ny dikany raha miteny fototra, ary matetika dia mieritreritra hoe vakina ny filazantsara Matio Marka Luka Jaona, boky mirakitra ny filazantsara fa tsy filazantsara Matio Marka Luka Jaona, boky. Fa ny mahavaly ny tena famaritana hoe inona ny filazantsara dia tsotra, Jesosy maty teo ambony hazo fijaliana sy nitsangana amin'ny maty, izay ivon'ny Baiboly, ivon'ny finoana kristianina, fototsy ny finoana kristianina, ary raha esorina ao anatin'ny Baiboly zany Jesosy maty sy nitsangana amin'ny maty zany dia foana ny maha-Baiboly azy. Raha esorina amin'ny fivavahana kristianina Jesosy maty sy nitsangana amin'ny maty dia foana ny fivavahana kristianina. Paoly dia niteny tsara amin'ny Romanina amin'ny Korintiana voalohany 2:10 dia zao hoe raha tsy natsangana tamin'ny maty Kristy dia foana ny toriteninay, foana ny finoanareo, mbola mipetra amin'ny fahafatesanareo ihany ianareo. Araka izany Jesosy maty sy nitsangana amin'ny maty ny filazantsara. Iza ny filazantsara araka izany dia tsotra, efa irana ataontsika tery amin'ny fampianarana, Jesosy irery ihany filazantsara soa. Nahoana no natambatra amin'ity fetiny Halloween ity, ity fetiny filazantsara? Ny olona mankalaza ny taolapaty, ny kristiana mankalaza fahavelomana sy fitsanganana amin'ny maty. Sa tsy nafantatra amin'ity Halloween ity tamin'ny taona lasa? Eny nahita ihany olona nitafitafy nandeha namonjy misy dia nataona zay dia hoe misy an'izany Halloween zany, dia tsy azoko no dia avery am-pianarana ao nahita ohatra ny skelety zay atin'ny olona taitra inona koa ty, dia nanomboka nanazany zany Halloween zany no asiana cercueil vavahadiny sasany, asiana taolapatiny any sasany, asiana zaony any sasany. Fa Madagasikara, inona no atao Madagasikara androany? Mahamangy fasana dia mitondra vonikady any ianao dadabe sy bebe, dia mataio zahay dia atao soa atao tsara zahay, iny ny gody fotsy sady mangatsika ianao. Misy manonofo misy hono ny sanany hoe anaty gody fotsy dadabe fa mangatsika.
izy ny malagasy hoe mahazo fitahiana rehefa manatitra zavatra any amin'ny razana. Dia misy oabolana aza ataon'ny malagasy hoe raha razana sy hita io dia foaza hiady vomanga. Raha nitahy ny razana lazaiko anao fa dia tsisy nanankarena ohatrantsika malagasy eran'izao tontolo izao. Isika tsena mivavaka amin'ny razana ka manao famadihana etsetra nahoana ny mbola mahandro aiza ry dadabe aiza ry bebe. Tsaroako mahafinaritra ny tena rehefa tamin'ny mailao antsika tamin'ity fetin'ny filazantsara ity. Rehefa maty Jesosy dia lasa ry Maria Magdalena nitondra inona? Nitondra menaka manitra ahositra ny fatiny Jesosy. Ao no nataony anjely rehefa nahitany zareo mierikeika mitady an Jesosy, tsy nahitany Jesosy dia very hevitra saika ny tomany saika na lahelo. Ao no izy zay. Nahoana no atao maty ny tadiavana reny very. Tsy ato izy rehefa nitsangana izy ny filazantsara Jesosy nitsangana amin'ny maty mandresy ny fahafatesana fa tsy ianao mandeha mialo inona mialao tolapaty. Na malagasy na famadina na vazaha na iza dia zao ihany misy fiangonana loterana tsy mba mamatika. Ho antsika rehefa maty ny olona dia mandova lanitra izy. Ho anay pastora rehefa misy olona efa mbavahaona dia antsoina dia misy milaza hoe efa mahita an Jesosy ao pastora, mahita an Jesosy ao, tena mitsika izy any tapitra ny tsy ao fa vovotany io. Sy za mba nihirantsika teo hoe sambatra re zay tonga ao, ny olo tety tonga ao sambatra mandrakizay. Ary io ny filazantsara ianao mandresy ny fahafatesana manomboka ao batisa no nandraizany filazantsara zany. Sy za mba mizinazay Paoly amin'ny Romanina toko fahaenina andiny fahaefatra ka hatramin'ny fahaenina niarana levina tamin'ny Kristy tamin'ny batisa sika ary niarana mitsangana tao. Ny dikany hoe filazantsara dia ianao izay mpanota maty no natsangana amin'ny maty ka velona mandrakizay. Ary zany mahatonga ny Paoly minazy amin'ny Galatiana toko faharoa hoe indiny faharoapolo tsy izao intsony no velona fa Kristy no velona manontanato. Zany hoe ny filazantsara tena aina sy boky zany filazantsara zany, sy taratasy zany, tsy lioka zany, tsy hijaona zany. Jesosy nitsangana amin'ny maty nandresy ny fahafatesana nomeny ianao. Ary zany ny vaovao mahafaly anao natsangana amin'ny maty ianao. Io tena filazantsara manokana aminao, ny antefo aminao. Ary io no hitan'ny Martin Luther, tsy avy aminao fa ny rany Jesosy zay nalasany izany nanadiovana anao ka zona famelan-kely koa. Tsy avy amin'ny asa izay nataonao. Ary eo no mahafilazantsara azy, tsy azo sarahana ny famelan-kely koa ny filazantsara. Tsy intéressant sika hividianam-bola ka izay manam-bola ihany no mahazo lanitra. Zay zany fanontaniana tamin'ny andro Lutera ao ary ny mahantra izy ity. Raha bebe ho ny vola dia atao lavalava ny lakosy ny rotona tamin'izany fotoana zany ampanenoana. Raha kelikely dia ery amin'ny vavahady ny faty. Raha bebe ny vola dia miditra arakaraka tamin'izany fotoana zany arakaraka ny habeny vola. Fa sy zany ny filazantsara dia maimaim-paona, maimaim-paona. Herin'Andriamanitra ity filazantsara ity ny Paoly. Herin'Andriamanitra, hery maninona, hery avy aiza, hery manahoana, hery mandresy ny fahafatesana. Ny filazantsara irery ihany no mandresy ny fahafatesana. Hery mandresy ny fahotana. Na inona fahotana ao anatinao raha ilay filazantsara miditra amin'ny fiainanao mandevina sy manapotipotika fahotana rehetra. Io no heriny, io ny puissanceny tenin'Andriamanitra zay torina ny sakramenta zay zarany. Io izy amin'ny fomba hita maso ilay herin'Andriamanitra. Mety azo ekena koa amin'ny asa sy fampahirezana zay amoahan'ny mpiandro amin'ny anaran'i Jesosy av Nazareta. Ny fahefany Jesosy io ka izany nahatonga an Jesosy hoe efa nomenay ny fahefana rehetra any an-danitra sy eto an-tany koa mandehany anareo fa meko anareo koa zany fahefana zany. Herin'Andriamanitra mandresy ny helo ny filazantsara.
na iza olona ao amin'ny heloka miaraka aminy dia zao manotresy izany izy satria misy olona dia efa voasoratra ny anarana na tsy mibebaka fandresena ny filan'io tao anatiny ao koa ny nofo izany filazantsara izany ny tanjaka nefa dia Jesosy ilay nitsangana amin'ny maty ihany no heriny izany filazantsara izany ka io rerianina zao na famonjena io no anamarinana anao raha mino an'io Jesosy maty sy nitsangana amin'ny maty ianao dia olona marina ianao olona voavela heloka ianao olona mandova fiainana manakizay ianao ka ny hoe ny marina ny finoana no velona dia zao hoe ny fomba handraisanao ilay filazantsara io raisinao ny finoana ilay filazantsara Jesosy ilay fahamarinana eo ny fahamarinan'ny Kristy ny tafinao amin'ny alalan'izany finoana zany ny finoana eto dia avahana tsara miorina amin'ny Jesosy maty sy nitsangana amin'ny maty rery io ny finoana mahavonjy io Martin Luther fa misy atao hoe foi historique finoana ara-tantara ary besaka ny manana an'io ny olona zanak'Andriamanitra izy deraka atao an-tranonompo izy maty izy nitsangana amin'ny maty izy miakatra any an-dany avy any eviany tsara mivelona sy maty ilay fanekam-pinoana ataontsika dia mailaka misy manao ilay fanekam-pinoana fa ilay finoana tena velona dia tsy hafa fa ilay Jesosy filazantsara velona misy no manapaka manjaka ny toetra ao anatin'ny fonao ka manangana anao amin'ny maty misy sary anankiray izay mahafinaritra ao amin'ny boky Ezekela nisy taolapaty teo ny apatrapatra teo dia hoy Jehova tamin'ny Ezekela maminany amin'ireo taolapaty ireo ianao ny teny Ezekela dia nahazo nofo avokoa ireo taolapaty ireo ka nitsangana tahaka izany ny filazantsara sy ny teny izay toriana eto izay toriany ny pastora na katekista na izana izy na mpiana dia zao ilay filazantsara dia manangana ilay taolapaty ho velona ka na izana izy ampanota matiny aona aminy velona izy raisina amin'ny finoana izany ary io ny filazantsara ny marina ny finoana ny velona hoy Paoly ka ny fahamarinana eto sy ny fahamarinana izay asa nataonao fa Jesosy ilay marina tafinao irasika fosy dia manjato ny manazava tsara hoe Jesosy no hamarinana no lamba hitafio tafio Jesosy Kristy ny Paoly ka ny fahamarinan'i Kristy no tafinao zany hoe na dia olona tokony homeloka ny fitsarana ianao dia noho ny finoanao amin'i Jesosy raha miatrika amin'i Jesosy ianao dia vao vela heloka ianao marina atry Andriamanitra ty fanamarinana amin'ny finoana ity hoy ny mpandinika anankiray dia tahaka ny olona anankiray miatrika fitsarana eo amin'ny tribunal ataontsika fitsarana mialohan'ny hidiranao amin'ny lanitra misy film izay hitako fitsarana farany na vavahady ny lanitra nga film amerikanina izy io mahafinaritra anazy ny film izay rehefa tonga ny fitsarana farany dia miatrika ny anjely ny olona anankiray ny tsy nino an' Jesosy moa dia efa mandiny dia voly ery apitapita ery dia vao vita ilay fisaran'ny anjely dia tonga dia mivoaka avy any zareo miaraka mitandoka sy ny ohatra ny sary amin'ny Halloween amin'izao fotoana izao io ny forme atao sotomony leo dia za tsy hoanitra ka ny forcenao nga atohitra ny forme any amin'ny elo dia tonga amin'izay le mpanota gaigla be dia miteny le devoly io fa namanay io atiny amintsika mahafinaritra io le devoly dia mitantaran'le film tsotra moa zany misy hira mivoaka amin'izay avy amin'ny lanitra any misokatra mivavahady ny lanitra dia alleluia alleluia mivoaka Jesosy tsatsaika moramora midina avy any tena hodidininy ny anjely tena mijeren'le film tena hoe Jesosy io dia hoy Jesosy hoe efa nino aioka na dia mpanota tahaka ny afantaranareo na efa ny fafako maro eo anatrehako io tonga dia miditra le olona orohan Jesosy sakambininy le hira hitondrahan Jesosy anazy miditra any amin'ny fiainana mandrakizay madibadika le boky le anjely jerena eo ny anarany ry havana ny filazantsara
velona ho anao dia zao mitafy ny fahamarinan'i Kristy anao, ny fafana ny fahotanao rehetra, maro no anatrehany ianao, voasoratra any an-danitra ny anaranao. Io no filazantsara, io no vaovao mahafaly, ary io no velona manana an Jesosy velona ao anatiny, ary velona mandrakizay ao an-danitra. Ravana filazantsara hoe Jesosy miaritra ny mangidy indrindra ho anao. Tsy mora zany hoe teny filazantsara zany, tsy vita mora zany, fa na raha mikapoka ny lasa ny Yesu, zay vao mivoaka ny filazantsara ho anao. Ahoana ny fomba andraisanao azy? Mibebà ianao raha te hazo zany, minoa an Jesosy tompo hoy ny vaky teny tamin'ny filazantsara, dia ho zeny ianao sy ny ankohonanao. Jesosy no tena filazantsara omeny tompo anao androany. Minoa, mibebà, dia ho voasoratra any an-danitra ny anaranao. Ka raha dia mpanota tokony ho velotry hoe loina aza rehefa tonga ny fisarana dia mba ho tahaka n'ilay tantara niresahako taminao teo, rehefa avadibadiky ny anjely ny epoky, Jesosy midina hitsenanao. Avia ny mpanompo tsara sady matoky fa nataoko tamin'ny kely ianao, tendreko mpanapaka ny be midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rasanaka ny fanamaso zay fahazatra amin'ny taloha indrindra ka mandraka izay vavaka isika. Misotro indrindra Jesosy nony filazantsara anao, dia tenanao misy zany. Ianao Jesosy tenan'izay horaisinay amin'ny alalan'ny fanasan'ny tompo, amin'ny alalan'ny teninao, eny amin'ny asa sy fampareza izay andraisanao ianao koa aza. Ataovy matoky ianao zaika miala amin'ny fahotana, handray anao Andriamanitra velona ho tena filazantsara manova ny fiainanay ary mampandova fiainanao anay. Azahoana mizaranao koa naiza no alehanay, ka ho filazantsara velona izay naiza alehanay ho vakin'ny olona. Saotra tompo. Amen. Raso ny fitahia amina rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy misika sy fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisany sy fomboana fanamasina tozako mandrakizay. Amen.